Miarahaba antsika mpanaraka amin'ny pejy. Miarahaba ihany koa antsika vahoaka malagasy. Miverina kely aminareo eto indray raha vanitika rehefa misy ny zavatra tokony resahana. Tsy ataoko lava, voaporofo foana zao ny fanaovana politika malagasy. Zay teneniko eto foana hoe ny mpanao politika malagasy akamaroany de tsisy fitiava-tanindrazana zany sy ny fitiavana ny vahoaka malagasy zany, fa resaka fitiavan-tseza, fitiavana tombotsoa manokana. Raha ireny zavatra tapaka ny vorian'ireo antoko politika zato mahery omaly reny. Ny tiako tenenina de zao, voalohany ny concertation nationale tompoko de tsy natao velively hizarana seza aminareo mpanao politika, fa ny concertation nationale dia hevitra angonina anarenana zay zavatra tsy nety, zay lalàna efa tokony hovaina, lozan'ny toetrandro hirosoan'ny Madagasikara any amin'ny fandrosoana, hanarenana ny tsy mety rehetra any ambany ravikazo rehetra any, ny fiarahamonina, ny fanaovana politika, ny hitondrana firenena. Zay ny concertation nationale, fa tsy fizarana seza ho anareo mpanao politika sy antoko politika. Oka zava zay, anisany manitsakitraka ny tolona ianareo raha izany no andraisanareo ny concertation nationale. Faharoa manaraka an'izay, amty hamaroany antoko politika eto Madagasikara tiky efa ho 500 zay efa niteneniko foana koa izy io, tokony ho tapahana amin'ny concertation nationale koa ny fanaovana fananganana antoko politika. Akamaroan'ireo antoko politika 500 reo de tsy nisy na ray aza ny action nataony teto amin'ny firenena, tsy nisy na ray ny zavatra mba nataony amin'ny fampandrosoana fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Fa ny akamaroan'ireo de miandry fifidianana hilana tombotsoa manokana, hanoana ny kandida ihany de mahazo tombovola amin'ny kandida ihany. Isaky ny fifidianana reo zay vo mivoaka reo antoko politika reo, fa mandava taonareo tsy misy na ny sasany aza mety tsisy fivoriana mihitsy, tsisy cotisation, tsisy hoe ty, tsy misy mamenatra. Zany ny antoko politika 500 eo Madagasikara, ka tokony ho jerena amin'ny concertation nationale koa io. De miandry tataka ohatran'izao raha misy fandaminana ara-pirenena zao, de miandry tataka ohatran'izao mitady toerana mitady. En plus nzay ny kajikajy politika, antoko politika fahatanitany reo de manoana zay manome vola azy hanelingelina fitondrana zay misy. Zany foana zany ny zava-misy eto Madagasikara, ka tokony tsy ekena velivela ny hamaroany antoko politika betrandraofana eto Madagasikara io, fa tsy misy tombotsoa na ray eo an'ny Madagasikara io, tsy misy tombotsoa na ray eo Madagasikara io. En plus firenena kely io vetsika de tsy mamenatra eran'izao tontolo zao, ataony eran'izao tontolo zao fimezana hoe 500 antoko politika. Zay mahakasika an'iny. Anisan'ny voriandreo tao koa ny hanjavana ny androm-panjakana sasany, zay fa anisan'ny fanteneny koa io. Zay ny tovizako hevitra aminareo, ny handravana ny Sénat. Ary tsy hoe ravana ho soloana fa tena tokony tsy asina an'io Sénat io mihitsiny fa zay lalàna lany avy ary amin'ny Assemblée nationale de tokony ary amin'ny ACC no manapaka anazy, manaiky azy na tsy manaiky azy, fa tsy mbola mandalo. Tsisy latsika an'io resaka Sénat io re tompo, fa mandany volam-panjakana io. D'accord zao fanovana amin'ny Sénat, ny famerenana ny fifidianana any amin'ny ministère-ny tany toy ny taloha, de d'accord koa za amin'izay amin'ny fanapahan-kevitra iny. Zay ihany mahakasika ny
fomba fijeriko amin'ny fivoriana nataonareo antoko politika betry andreo fanahy io nareo nivory tao ma mba antan'io akamaroandreo tao hoe ino aby ny fivoriana nataonareo nandritra ny taona raha misy angamba misy mety tsy nivory mihitsy ny angamba reo antoko politika reo hoe ina ny action nataonareo teto amin'ny firenena nareo manao soniato aby io tsy misy na ray action nataondreo tamin'ny firenena fa miandry tataka foana nataondreo ka eto de mitodika aminao indrindraindrindra ilay gouvernemanta izay eritreretinareo hoe raha mitantana dia lafiky tanteraka satria tsy izany a ny fanarana tena mitolona avelao a ny fitondrana fanavaozana no hitantana mandritra ny atongava fifidianana raha mafy nareo mpanao antoko politika betrandreo fa nareo ana fifidianana nareo a mampiseho a ny herinareo fa tsy iandry tataka zay isaky misy ihany eto amin'ny firenena foana ka tsy amy tsy ekeko ary mety tsy zao rery any fa ny mpitolona rehetra rey de tsy anaiky an'izany kadikaditsy politika enao gouvernement raha mitantana zany e tsy zany nanaovanay tolona teto nanaovan'ny vahoaka tolona tsy zany mihitsiny avelao ny fitondrana fanavaozana hitondra hametraka ny gouvernemanta zay mitovy hevitra aminy zay mitovy tanjona aminazy anjarany manovanovany zay tiany hitany hoe mahomby sy tsy mahomby anatin'ny gouvernemanta fa tsy mila gouvernemanta raha mitantana zany mihitsy ny vahoaka malagasy fa nitrakitrana ny tolona zany tazonareo any aminareo nikajikajy politika anareo de mandrasa fividianana zay eto de mitodika aminao andray matoa filoha tsy hanaiky an'zany velively gouvernemanta raha mitantana zany mbola tsy misy akoho vo zao azy efa mandeha ny fingapingana fanaratsiana ny kadikaditsy politika vao maika habidirana gouvernemanta raha mitantana tsy vao maika loza mahatoky ny fahendrenao ndray matoa filoha mahatoky ny fanananao saina mahafondra mandinika lalina ndray matoa filoha tsy anaiky an'izany miandry reo amin'ny fotoanany fifidianana samia mampiseho ny heriny rehefa tonga ny fifidianana zay fotsiny zany gn'anakay mankasitraka tompoko